fa mbola ao anatin'izay baolina kitra izay ihany dia mitanterahana teny amin'ny Carion tamin'ity herinandro ity ny andiany fahatelo amin'ny fifanana ampanazatra na teknisianina mpanomana rabatana na ny préparateur physique zany ho an'ny taranja baolina kitra. Mpanazatra sy teknisianina eo amin'ny taranja baolina kitra misy 520 indray no nahazo ny fifanana avy amin'ny FIFA amin'ny fanomanana ara-batana na ny préparation physique nanomboka ny alatsinainy 3 febroary teo ka hatramin'ny zoma 6 febroary. Ity fifanana ity izay niditra tamin'ny andiany fahatelo ary mbola nampanaovan'ilay instructeur amin'ny FIFA Michel Richards. Nanambara moa ity manampaizana avy amin'ny FIFA ity fa fitohizan'ny fifanana natao tamin'ny taona 2014 sy 2014 ihany ity natao tamin'ity taona ity. Mbola nanamafy hatrany moa ny tena ny toy ny mazatra fa tsy afa-miala amin'ny fivoaran'ny baolina kitra moderna ny fananan'ny mpilalao tanjaka ara-batana. Ny fahaizana manavaka ny fanatanjahan-batana ho an'ny sokajy sy taona ampiasana an'izany anefa hoy hatrany i Michel Richards dia tena ilaina tokoa. Teo mpamaranana amin'ny fifanana moa dia nilaza izy fa mbola tokony hitohy ny fifanana fa tsy hijanona hatreo fa mbola maro ny zavatra tokony ho atao. Tetsakilan'izay dia nisaotra ny instructeur amin'ny FIFA sy ny direction technique nationale tarihan'ny DTN de Bon Jean-François avao nivon'ny FMF ny solotenan'ny mpiofana amin'ny fitsonjovan'izy ireo hatrany ny teknisianina malagasy. Toraka izany ihany koa dia nanamafy izany fisaorana izany ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra Hadoud Andriamiasa Soa. Marihana fa samy notolorana sertifika avokoa ireo mpiofana rehetra ny zoma atoandro teo teny Carion.